Iaram-vavaka isika rehetra. Misaotranao indrindra izay Andriamanitra rainay. Fa tsara ianao ary ny famindramponao maharitra mandrakizay araka ny anananay ianao rainay ao amin'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Misaotranao izay raha mbola nomenao ity tolakandro ity koa, ahafahanay mandre ny vaovao amin'ny asa any Madagasikara, mandre koa ny fanamby izay apetraka ao eo anatrehanay amin'ny zava-misy any ary andray zany fanamby zany zay. Misaotranao koa izay raha mbola afaka manohy ny fampianarana dia mitenena aminay araka ny fombanao. Miasa ianao fanahy masina fa ianao no iankinanay fa votsany sainay raha tsy ianao no mampahery sy mampahomby ny zavatra ataonay. Misaotra Tompo. Amen. Dia miarabantsika rehetra indray ry avy tratrana izao tolakandro izao. Toy ny manana raina ihany, raha misy fantaniana moa dia fa homanintsika. Ity zany fotoana farapara ny resahana momba ny lalàna filazantsara, fa raha pitso dia miresaka momba ny fahatra amin'ny fahafahany filazantsara isika. Ka raha misy fantaniana momba ny lalàna dia tolakandro ity no anaovana azy. Ny fantaniana ny lohateny atrehintsika androany dia ny hoe amin'ny tolakandro zao dia ny hoe nitoeran'ny lalàna eo amin'ny fiainan'ny mino. Ary fa nisy andiny soratra masina amin'ny Galatiana sy Romanina voavaky teo. Fantaniana zany, ilay mpampianatra moa dia fantaniana sy valiteny mandrakariva no atao. Mbola manana toerana amin'ny fiainan'ny mino ve ny lalàna. Mbola manana toerana amin'ny fiainan'ny mino ve lalàna. Zavatra tsara ataontsika hoe parametra itovizana fanomboana dia ny hoe ny lalàna araka ny soratra masina dia tsy nididy folo ihany fa bokina lalàna no resahana izay mahatratra ny amin'ny 900 misy pitsopitsony maro samihafa fomba atao rehefa misy fahalotona namangy manjoanao dia mivoaka avy eo dia tsy mody any trano aloha fa misasa isan-karazany ny didy sy fitsipika ao amin'ny testamenta taloha. Ka raha ohatra fariseo le olona dia mbola miampy heviteny koa iny manasarotra kokoa an'le didy. Ohatra ny hoe mahatsiarovana andro sabata na masina azy dia amboarina zany hoe raha ianao olona mandringa ka mitondra tena aza mivoaka mihitsy fa ohatra ny miasa le tehina itehenanao iny. Dia raha fariseo zany le olona dia tena voamaika koa mihoatra n'izany 900 zany ny fitsipika sy ny lalàna arahana. Dia misy lalàna sy didy hafa koa izay atrehintsika kristianina. Antsoina hoe didy sy fitsipika ataon'olombelona ho an'ny fiarahamonina ary antsoina hoe lalàna koa reny fotodalàna, lalàm-panorenana, lalàna velona sy ny toy izany. Isany hodinitsika androany koa ny toeran'izany karazan-dalàna zany amin'ny fiainantsika mino araka ny maha didin'olombelona azy. Tsara ho fantatra koa indrindra ho antsika mpiandry sy mpikirakira teolojia fa misy teolojia ankehitriny, izany hoe fatalolo ihany fa mbola mitony ankehitriny miresaka ny amin'ny ataony hoe fampiasan'ny fanahy masina ny tenin'Andriamanitra. Indro zay dia izao, raha ny fanahy masina mampiasa ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona dia ampiasainy ho lalàna sy ho filazantsara izany teniny zany. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra dia tsy azonao kilasiana hoe ireto dia lalàna fotsiny ary reto dia filazantsara madiodio araka ny ampiasan'ny fanahy masina azy. Zay zany izany teolojia ary misy fahamarinany moa zany fa olona anankiroa miaino tenin'Andriamanitra eo dia mitory le mpitory teny hoe aza mamono olona. Dia olona anankiray hoe tsara zany satria enjehiny olona manko izy misy te hamono azy. Ka raha ny lalàna manao hoe aza mamono olona ny fandraisany azy avy amin'ny fanahy masina dia hoe miaro ahy Andriamanitra.
fa le anankiray eo anilany kosa dia izy hoe zany ranga lalàna mamirifiry zany lalàna henjany zany dia hamon'olona manko izy dia misakana ny sitrapony ny ten'andriamanitra fanahy masina mampiasa andreo ny tenin'andriamanitra eo dia azo fanahy masina ampiasaina na ho lalàna na ho filazantsara ny kendrentsika atao androany dia ny hamantatra tsara izay toerany lalàna amin'ny fiainantsika kristianina araky ny fampianarany fiangonana protestanta izany any Madagasikara dia misy fiangonana zandriny izay milaza ampirehariana amin'ny televizion fa tsy ilainy kristianina tsony ny didy folo fahasoavana ihany no iainany sa milaza ny zavatra inoany inona kosa no lazaitsika izay zany no ataontsika amin'ity tolakandro ity zavatra horisantsika voalohany raha miaino ny romana sika dia ny hoe ny lalàna sy ny fanamarinana ny mpanota ireo ten'andriamanitra novakina tamintsika teo ireo dia miresaka ny amin'ny lalàna sy ny asany amin'ny fiainantsika olombelona raha ny boky ny epistilo any romana no everina dia betsaka ny zavatra lazainy Paoly mikasika izany eo amin'ny romana toko 7:7 ohatra dia milaza mahitsy zao izy fa ny finoana no anamarinana ny olona fa tsy miasa ny lalàna ary lazainy mialoha keliny zany fa ny fahamarinan'Andriamanitra izay entiny anamarinana ny olona dia tsy avy amin'ny lalàna fa avy amin'ny finoana an Jesosy Kristy na dia ambarany lalàna sy ny mpaminany azy tsy eto amin'ny romana ihany moa no ilazany Paoly zany fa amin'ny toerana hafa koa amin'ny Galatiana Galatiana toko 2:9 dia ho izy nefa noho ny fatantsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoana an Jesosy Kristy dia nino an Jesosy Kristy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoana an Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna satria tsy misy nofo no hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ina zany no asan'ity lalàna ity zany ary dia enjaniny Paoly mafimafy kokoa ny teniny hoe dia tafasaraka amin'ny Kristy ianareo na iza izay mitady ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna efa lavo ny ala tamin'ny fahasoavana ianareo fa izahay amin'ny fanahy sy noho ny finoana dia miandry ny fahamarinana amin'ny fanantenana fa ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana miverimberina matetika amin'ny soratra Paoly ny hoe fanamarinana fanamarinana dia efa fiteny mahazatra antsika amin'ny teny frantsay ny hoe justification par la grâce moyennant la foi fa inona moa zany justification zany inona zany fanamarinana zany dia ho azavaina kely ty atao hoe fanamarinana ity isika indrindra isika malagasy dia ohatrany voavoatra ny saina mitaky fanamarinana amin'izay rehetra atao amin'ny fiainantsika andavanandro sendra hitany ty kristianina anankiray avy amin'ny 67 hectare tany amin'ny bureau d'inspection de travail dia alohany ilazana hoe manao na paster dia ina natao fa maninona ty paster zany hoe omeo fanamarinana paster ny amin'ny ataonao aty tokony ho aty venao sa tsy tokony ho any am-piangonana tsika rehetra sa manao an'izany dolo sa vitsivitsy ihany manao an'izany betsaka manao an'izany mba sainy kely indray ary ty rehefa tonga ianao mijoro eo amin'ny vavahadin'ny lanitra dia hisy hametraka fanontaniana aminao eo manao hoe nahoana moa no avelako hiditra ato ianao zany hoe ahoana no hanamarinanao ny hahazoanao hiditra ato amin'ny fanjakan'Andriamanitra ina no lazainao ina no lazainao ilaza venao fa vitanao avokoa ny fepetra takina ahazoana miditra ao zany hoe olona mendrika ianao
ka sitrak'Andriamanitra ny hanana anao any amin'ny fanjakana. Dia tonga ao an-tsainao amin'izay Apokalipsy 20:12 fa minitra vitsy aorian'ny tsangananao eo dia ho sokafana ny boky mirakitra ny asantsika rehetra ary ny olona rehetra dia ho tsaraina araka ny asany. Mbola hanakambara ihany venao amin'izany. Hoy Paoly, tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehan'Andriamanitra. Dia inona ary no lazainao? Indray mandeha dia nanatrika fety jiosy bar mitzvah izay mivady tamin'ny fianakaviana jiosy anankiray tany Princeton tany États-Unis zany. Fotsy avokoa ny olona tao. Afa-tsy zahay mivady irery. Saotra aloha manao irery satria roa zay, tsy? Afa-tsy zahay mivady ihany. Nanatonay ingabe zokiolona iray. Dia tsy niambaamby izy nanontany hoe moa tokony ho amin'ity lanonan'ity ve nareo mivady? Tsy misy enatra tsy hisy tahotra. Moa tokony ho amin'ity lanonan'ity ve nareo mivady? Ny tiany anontaniana dia ny hoe azonao amarinina ve ny fanatrehanao eto? Zay ny le justification e. Azonao amarinina ve ny fanatrehanao eto? Mora taminay ny namaly zany satria olona nasainy zahay ny tonga teo. Ary zahay dia teo amin'ny toerana nanaovana ny fanasana fa tsy hoe tany amin'ny chambre fatoriana tany akory na tany amin'ny bureau d'étude tany fa teo. Dia nampiasainay ny fiteny any fianaratso hoe aza mifanosika fa samy nalaina roa aveto. Samy nasainy isika. Nasainy zahay matotonga eto. Zay zany nasaina matotonga eto. Fa ny fanontaniana mipetraka amintsika rehetra kosa, na izy na kristiany izy na tsia, dia izao. Ahoana no anamarinanao ny fisianao eto amin'ity fiainany ity? Nahoana ianao no eto? Pourquoi êtes-vous ici? Inona no entinao manamarina an'izany eto amin'ity fiainany ity amin'izao fotoana izao? Iza no nanasanao teto? Zay zany le resaka fanamarinana io zay le izy. Iza no nanasanao hoeto no tonga eto ianao? Tsy ny sahirana nanao an'ity ianao fa efa vita avokoa ny zavatra rehetra no tonga eto ianao. Raha zay mivady ny mamaly azy dia toy le tany Princeton ihany. Jesosy no nanasanay hoeto amin'ny fanjakany mandrakizay ary nataony sonia tamin'ny rano zany fanasany zany, ary zany fanasany zany ihany koa no manamarina ny fisianay eto sy ny fidiranay amin'ny vavahadiny lanitra. Tsy misy tonga eto satria nanao zavatra tsara na mendrika izy talohany atongavany teto. Fanasana ilay vohony tamin'ny hazo fijaliana ary nataony sonia amin'ny rano zany invitation zany. Izay ihany no afaka manamarina ny fisiako eto sy afahako miaina amin'ny voarin'Andriamanitra rehetra eto. Izay tsy nanaovako na inona mba hamendrika ahy amin'izany. Zay le atao hoe fanamarinana amin'ny finoana. Io mipetraka ny fanontaniana hoe dia ina ary zany toeran'ny lalàna raha izany e? Ohatrany tsisy toerany tsony zany raha ny invitation vita fitomboka sonian'ny Kristy tamin'ny rany no afako monina eto amin'ity fiainan'ity sy mandondona amin'ny vavahadiny lanitra. Dao tsika iverina fampianaran'ny Paoly. Mamperitreritra ny tenin'ny Paoly amin'ny Romana 5:1-5 dia nivakina teo. Fa to milaza mazava izy fa tsy manana toerana amin'ny fiainan'ny mino ny lalàna, satria ny mino dia mandeha araka ny fanahy fa tsy araka ny nofo. Aoka nefa isika tsy ho maika loatra. Paoly tenany dia manontany amin'ny Romana 5:1-3 hoe
koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika sanatria zany ho izy fa mampiorona tsara ny lalàna isika zany hoe samy mana toerana eo amin'ny fiainan'ny mino ny finoana sy ny lalàna. Ny lalàna dia tsy manana toerana amin'ny fanamarinana ny mpanota, zay zany natao mazava, tsy manana toerana amin'ny fanamarinana ny mpanota ny lalàna. Fa na amin'ny fananganan'Andriamanitra ny mpanota ho zanany. Ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny fanavotana vitany no raisin'Andriamanitra hanamarinana ny olona. Inary no asan'ny lalàna. Alohan'ny resantsika nilazain'i Paoly amin'ny asan'ny lalàna, enoana kely nilazain'i Jesosy ao amin'ny Matteo 5:7-10 sy hatramin'ny 7:10. Hoy ny tompo hoe tsy tonga handravan'ny lalàna aho fa hanatanteraka. Ka izay manova ny lalàna ka mampianatra ny olona tahaka izany dia ho kely indrindra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa izay mankatoa sy mampianatra ireo dia hatao lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ina moa tian'i Jesosy ho lazaina amin'izany? Raha izy tenany aza, Jesosy tenany, dia nenjehny fariseo sy ny mpanora-dalàna ho mpandika ny didin'Andriamanitra. Ary zany zavatra saika natao isan-kerinandro zany nanjehana an' Jesosy. Ohatra, nanasitrana tamin'ny andro sabata Jesosy, enjehina izy. Tsy nanameloka ilay vehivavy tratra nijangajanga izy. Satria tratra olan-tanana ozy ireo dia hoe ahoana ny hevitra ao zao fa mandika ny lalàna ty vehivavy ty tratra nijangajanga. Ina moa nataon Jesosy? Manoratra amin'ny tany eo izy. Dia rehefa avy eo miteny tamin'olo izy hoe zay tsy nanota taminareo mitorava ato azy. Dia niala tsy kelikely ny jiosy. Izao no niteny Jesosy. Za koa tsy manameloka anao. Mandehana ary aza manota intsony. Dia hoy ny fariseo tamin'izany hoe izy namany vehivavy janga izy. Tsy manatanteraka ny lalàna izy. Ankoatran'izany nihinana tamin'ny tanana tsy misasy izy. Niara-ny korana sy nihinana tamin'ny mpamorehetra sy ny jentilisa sy ny vehivavy janga izy. Namela heloka tahaka an'Andriamanitra izy. Ary fahotana mahafaty zany. Satria ohatrany hoe maka ny toeran'Andriamanitra Jesosy. Nefa Jesosy manao hoe tsy tonga izy handrava fa hanatanteraka. Inona zany fahatanterahana lazain'i Jesosy zany? Azo lazaina fa tsy ny fanatanterahana ny didy arabaky teny ny tian'i Jesosy hambara, fa izy tena ny aza nanova ny soratry ny lalàna. Raha nampiaratra izy hoe efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe fa izaho kosa manao aminareo hoe. Isan'izany Matteo 5:1-2 zay andrenesantsika hoe efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza mamon'olona, ary zay mamon'olona dia mendrika ho elohina amin'ny fitsarana. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia mendrika ho elohina amin'ny fitsarana, ary nazovy no anao amin'ny rahalahiny hoe olompona ianao dia mendrika ho elohina amin'ny sinadiona, ary nazovy no anao hoe adaly dia mendrika ho ao amin'ny helo rehetra afo. Mampahatarotro zany fa impiritsika ny teniny zany adaly any amin'ny helo mirehetra afo izy. Araka zany dia niova ny toeran'ny lalàna teo amin'ny mino, fa tsy arak'izay ny heveran'ny jiosy azy. Hoy Jesosy, fa lazaiko aminareo raha tsy mihoatra noho ny any mpanora-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Mazava arak'izany fa tsy ny fanatanterahana ny lalàna no hanana ny mpanota fahamarinana ka hidirany amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy hisy hahatanteraka ny lalàna amin'izao anovan'i Jesosy azy zao. Satria araka ny fiteny hoe radicalisé, ny atao hoe lalàna, ka tsy resaka kapobe ny fotsiny hoe aza mamon'olona, fa raha vao miteny amin'ny maso ratsy amin'ny namanao na hoe adaly
dia fa any zany izy. Izao no fampianarana ataon'ny fiangonana amin'ny fampiasana ny lalàna. Nisy fampiasana ny lalàna amin'ny fomba telo samihafa hita teo fiangonana protestanta. Ny voalohany dia natao hoe ny lalàna mitsara sy manameloka no ny asan'ny fanahy masina. Kamba tsy olazaiko hoe voalohany fa ny anankiray aminy, satria samihafa ny samy fiangonana protestanta aza nataony hoe voalohany sy faharoa dia samihafa araky ny tsindrim-peo atany aminy. Anankiray aminy dia zao ny lalàna mitsara sy manameloka noho ny asa ataony fanahy masina. Ny lalàna amin'ny mahaten'Andriamanitra mitsara sy manameloka ny olombelona mpanota azy ka mitarika ny olona ibebaka noho ny asan'ny fanahy masina dia nekeny ny fiangonana protestanta ho miasa amin'ny fiainan'ny mino aza, ny kristiana koa dia esany zany. Fa ity no tena antom-pisian'ny lalàna. Mitsara ny fahotana amin'ny heriny rehetra izy ary manameloka ny mpanota ka raha tsy mibebaka ny mpanota dia very mandrakizay izy. Satria ny lalàna tahaka ny fitaratra dia maneho ny arina amin'ny tava ihany fa tsy mahay manala azy. Izao no lazany Paoly apôstôly zany araky ny Romana 3:7-20. Ary fatatsika fa izay zavatra lazainy lalàna dia lazainy amin'izay manana lalàna mba ho voatampona avokoa ny vava rehetra ka hiharany fitsaran'Andriamanitra izao tontolo zao, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany fa ny lalàna no ahazoana ny fahalalana marina ny amin'ny ota. Koa ny ten'Andriamanitra ampiasain'ny fanahy masina ho lalàna hitsarany izao tontolo zao ka hahavoatampom-bava ny olona rehetra dia tsy azo alefahana na amboamboarina fa atoriana, ambara, ampianarina amin'ny heriny rehetra. Ary zany no ambaran'i Jesosy ao Matio 5:17-20 ka nanaovany hoe raha milaza hoe aza mamono olona dia tsy le hoe mamono mahafaty ery ihany fa raha vao makahala ny namanaono dia fa mamono olona. Io zany isan'ny iasan'ny lalàna amin'ny fiainan'ny olona ary miasa amin'ny fiainan'ny mino mandra-pahafatiny zany. Fa tsy misy olombelona na dia efa mino any Kristy izy ka tsy iasan'ny fanahy masina toy zany. Iasany mandrakariva amin'ny lalàna izy. Hamonoany lay olona ela, lay Eva ela, lay Adama ela ao anaty. Izay lazay Lutera hoe tena mahay milomano io. Fa na dia letika ao anaty rano dia mbola mipoitra ihany izy. Bebaka mafy ianao androany, raha pisy mbola iny ihany izy. Iny tsy amelany fanahy masina fa vonony amin'ny alalany lalàna. Zay zany toeran'ny lalàna amin'ny fiainan'ny mino. Tsy natao ho fanamarinana ny teny eo an-trehan'Andriamanitra fa ho famonoana ilay olona ela ao anaty. Ilaitsika zany. Fa raha tsy misy zany famonoana ilay olona ela zany dia ao amin'ny Kristy ihany nefa lo ao anatiny eo. Fanahy masina manala an'izany fahalovany zany. Ny asan'ny lalàna faharoa koa dia ny misakana ny fitaran'ny ratsy eo amin'ny fiarahamonina. Ny lalàna resana amin'izany dia ny lalàn'ny fiarahamonina izay hiverina fa mifanaraka amin'ny lalàna moraly hita ao amin'ny soratra masina. Ny lalàn'ny fiarahamonina na lalàm-panjakana dia natao hiarovana ny fandriam-pahalemana sy hisian'ny fiarahamonina anaty fahasambarana. Atao zany amin'ny fanasaziana ny mpanao meloka sy fiderana na fankasitrahana ny mpanao soa. Koa ny kristiana dia mahalala tsara ny antom-pisiany ny atao hoe lalàm-pirenena na ny lalàm-panorenana zany na lalàna velona samihafa fa ny hisian'ny fiainana manjary eo amin'ny fiarahamonina ho antony. Ka mba ho voasakana ny herisetra tsy andrary ny ataon'ny matanjaka ary ho voaro ny soatoavina ny fahafahany tsirairay, ny zony tsirairay. Noho izany dia manaraka izany lalàna zany ny mino na koa
manana toerana eo amin'ny fiainan'ny mino izany lalàna izany. Tsy ny mino nanao hoe zay tsy manaraka an'izany lalàna zany. Misy fivavahana eto Madagasikara zay tsy manangatsaina, zay tsy manao fianianana rehefa misy fitsarana, zay tsy manao an'ity, zay tsy manao an'ity. Marina fa tsy ekinam-pamonjena zany, fa isian'ny filaminana, fiadanana ny fiarahamonina dia manaraka an'izany ny kristiana. Tsara ho tadidy nefa fa ny lalàna ny fiarahamonina dia tsy momba ny famonjena tsy akory, tsy ekinam-pamonjena zany. Zany hoe ny fanatanterahana ara-bakteny ny lalàn'ny fiarahamonina dia tsy mahatonga ny olona ho hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa mandondona ny vavahady ianao dia manao ampidiriko ato, vitako soma tsara ny lalàm-panorenan'i Madagasikara. Tsy ahatafiditra anao any zany. Eo andanin'izany anefa ny fandikana na tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny fiarahamonina dia famelana ny ratsy hahazovahana, koa dia tsy mendrika ny mino ny miaina toy izany. Manatanteraka ny andraikitra maha olom-pirenena azy izy isan-kanana ny fitaran'ny ratsy eo amin'ny fiarahamonina. Zao nefa tsy azo ny kristianina arahana lalàn'ny firenena raha mifanohitra amin'ny soratra masina. Raha ohatra, raha misy fanjakana iray izay mamoaka lalàna fa ny ankizy rehetra raha voateraka dia alaina avy amin'ny ray aman-dreniny fa raisy ny fanjakana ny fitezana azy tamin'ny andron'ny Platon zany ohatra, dia tsy azo ny kristiana ekeny zany, fa manova ny lamina napetrak'Andriamanitra momba ny fianakaviana sy ny fahefana eo amin'ny fiarahamonina izay ao amin'ny ankohonana no fototra iorenany. Na raha misy firenena manao lalàna fa ny olona rehetra lasaky ny ray metatra ny ahavona dia isorina ny fiarahamonina. Efa nisy nanao an'izany tamin'ny andron'ny nazi, efa nao fohifohy dia tsisy. Na manao fa ny olona manana volokoditra toy izao na toy iry dia kilasiana ho ambany eo amin'ny firenena. Tsy azo ny mino ekena koa zany, fa ny olona dia ny foron'Andriamanitra tahaka ny endriny avokoa. Ary tiany ny misy loky samihafa ohatra ny olona manana zaridaina tsara tarehy. Manona ny lalàna ampiasain'ny fiangonana amin'ny fiainana kristiana. Zay zany le atao hoe toerana fahatelo ametrahan'ny olona ny lalàna. Ny heverin'ny fiangonana amin'izany dia ny hoe ampiasaina amin'ny fiainan'ny mino ny lalàna ho mpitaridalana azy amin'ny fiainana andavanandro. Etsy an-daniny zany le hoe mamono anao ny lalàna amin'ny asan'ny fanahy mba hampibebaka sy hinoana an'i Jesosy. Etsy koa le hoe lalàn'am-piarahamonina. Fa ity zany dia fahatelo ny hoe amin'ny fiainan'ny mino amin'ny kristianina dia miditra indray mandeha ny lalàna mba hitarika ny olona isanandro na hanampy azy amin'ny fanapahan-kevitra moraly izay tsy maintsy raisiny amin'ny fiainany. Izany no atao hoe fampiasana fahatelo ny lalàna. Ny tsara hazava amin'ny olona izay miaina tahaka an'izany dia izao: manaraka ny taridalany lalàna ny mino satria efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy, fa tsy hoe mba ahazoany mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay zany no apetraka tsara, ary Jean Calvin dia nametraka an'izay tsara. Efa mino, efa zanak'Andriamanitra no zany dia manaraka ny lalàna. Nanindry zany Jean Calvin ary nanindry ny hoe fahasoavana aloha zay vao lalàna. Noho zany dia nanandanja teo amin'ny Jean Calvin sy ny fiangonana sasany niara-dia taminy ny amin'ny lalàna sy fitsipika, ary no feheziny tamin'izany na ny fiainan'ny mino tsirairay na ny fiainan'ny fiangonana manontolo.
ny fiangonana tany Genève dia nanana lalàna spesifique ngeza be ohatran'izao ngeza be noho ny baiboly ny beny spesifique la hatramin'ny zavatra madinika indrindra ina no ataonao rehefa lahady tolakandro tsy mahazo manao anty tsy mahazo manao anty tsy mahazo manao ary misy polisy mandeha na tanàna mijery hoe misy manao karatra ve any misy manao loto ve any tsy azo atao zany ny tanàna mafy loatra ny fifehezana ny olona tao Genève no roany olona tao Calvin ohatrany tsy horetso ny filazantsara ny olona fa efa lasa fitsipika sy lalàna be loatra le izy zao ny mila fitandremana amin'izany misy fiangonana misy kristiana mieritreritra an'izany koa hoe efa mifahasoavana noho izany aloha indray mandeha le lalàna ampiasaina ny fitandremana izao rehefa gejaina amin'ny lalàna toy izany ny mino dia resy ao aminy ny fahafahana kristiana tsy ela dia miova ho lalam-pamonjena indray ny fanatanterahana ny lalàna rahaitsika ohatra ny teny Paoly mahafinaritra ny zavatra lazain'ny Paoly amin'ny Korintianina voalohany toko fahaenina andiny faharoa ambin'ny folo izao no mibaiky ny fiainan'ny Paoly ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra ny zavatra rehetra azoko atao nefa izaho tsy mety handevoziny zavatra na inona na inona amin'ny Paoly zany dia izany prinsipy ny fahafahana amin'ny filazantsara zany itariany fanahy masina azy amin'ny zavatra ataony amin'ny fiainana andavanandro na inona azoko atao ny zavatra rehetra fa izaho tsy mety handevoziny zavatra na inona na inona ka raha zany fijeriny Paoly ny atao hoe fahafahana amin'ny Kristy zany no ovana ho lisitry ny zavatra azo atao ty azo atao ty tsy azo atao ty azo atao ty tsy azo atao dia mitondra boky be anao zany isaky ny andeha ina no atao ina tsy atao dia araka ny teny Paoly amin'ny Kolosiana toko faharoa andiny faharoa amby roapolo hoe tsy mandray tsy manandrana tsy mihinana tsy mitsotro sy mitoy zany io no atao tsy enjery maha kristiana tsika mandray anty sy mandray anty kristiana mandeha mivahiny aminao ny vilaninareo ve fa nandrahona inakisoa sa mbola sy nandrahona io ihany nandrahona tsy mihinana amin'io fa rehefa mietsika tsy afaka miaina amin'ny fahafahana fa mbola misy lalàna maro samihafa mametra azy toy zany ny fiainan'ny kristiana tany Galatia ka hoy Paoly ho amin'ny fahafahana nanafahan'ny kristiantsika ka tomoera tsara fa za mety ho azon'ny zioga fa nandevozana intsony ny hevitry Martin Luther kosa tamin'ny fotoanandro izao tsy dia nampazoto azy loatra ity fampiasana fahatelo ny lalàna ity mitanany mafy ny teny Paoly hoe tsy ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana ary tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy fa izay tarehiny fanahy dia tsy ambaniny lalàna Luther zany tsy nanaiky ny hoe ny lalàna indray misolo ny toeran'ny fanahy masina fanotazony mafy hoe fanahy masina ihany koa Luther dia nametraka ny fiaina kristiana ho ambany ny fitarihan'ny fanahy masina amin'ny fampaherezan'ny tenin'Andriamanitra ary zany fiainany mino zany dia fiainana ambany fahasoavana tarehiny fanahy masina hiaina ny hoe finoana miasa amin'ny fitiavana fehiny amin'ny protestanta ny lalàna dia ampiasain'ny fanahy masina amin'ny olona amin'ny mino koa haneho ny faharatsian'ny fahotana ka hampandositra ny mpanota ho eo amin'ny Kristy ny lalàna hoy Paoly dia pitaiza ho amin'ny Kristy ary na ny mino aza dia taizany ho amin'izany mba tsy hisondriana na ho veridia fa ho eo amin'ny Kristy mandrakariva izany tena toeran'ny lalàna sy antony nanomezan'Andriamanitra azy fa ny fanamarinana ny mpanota kosa dia avy ny fahasoavan'Andriamanitra izay mandray izay rehetra mino an Jesosy Kristy izay itoerany raha ny fanekena vaovao sy mandrakizay Hebreo 7:20. Ny mino an'i Kristy na dia efa nohamarinan'Andriamanitra tamin'ny fahasoavana sy natsanga ny mpandovan'ny fanjakana mandrakizay azy raha mbola miaina eto amin'ity tontolo mpahotana ity dia iasan'ny fanahy masina nenina sy fibebahana ary fahafatesana amin'ny ota isan'andro amin'ny alalan'ny lalàna
ary atsangany amin'ny maty isan'andro ho amin'ny fiainam-baovao. Tsy lalàna nefa no mandrindra ny fiainany zanak'Andriamanitra fa ny fanahy masina izay manao famoronam-baovao isan'andro ka mampitombo ao amin'ny mino finoana na fatokiana ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Mariho ny zava-baovao nentin' Jesosy ho an'ny fiainany mino amin'ity resaka lalàna ity. Tsy lalàna no nomeny ny mpanaraka azy fa didy na hafatra vaovao. Hoy izy hoe didy vaovao no nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Jaona 7:7. Ao anatin'izany didy na hafatra vaovao zany dia ao ny fitiavana sy ny fireketam-po amin'Andriamanitra ka tsy hijery an'Andriamanitra ho toy ny mpanome lalàna législateur na Andriamanitra mitaky fanoavana ka manafay raha tsy tanteraka ny takiny despotes hoy ny teny Grika fa ho ray izay angatahana famindram-po mba ho tarehiny amin'ny fanahany ianao ka ho afaka hiara-dalana aminy. Satria ny lalàna dia tsy lalana mankeo amin'Andriamanitra fa fiarahan-dalana amin'Andriamanitra. Ka hoy Jesosy ny atao dia ny mangataka amin'ny ray mba ho afaka miara-dalana aminy ianao. Ianao mety tsy ahazakazaka na andeha mafy fa na mandady azy dia izay no angatahana hoe mba ento hiaraka aminao e. Ina nataon'i Jesosy? Dia ny tsara fa nomeny vavaka isika. Ina zay vavaka nampianariny tompo zay? Ina le vavaka nampianariny tompo? Rainay izany an-danitra. Ary io rainay izany an-danitra io dia tsy hafa fa ny didy folo no novany ho vavaka. Tsy zay? Ka ho ataotsika ary mba tesy teo kely hoe zay zavatra zay. Dia nareo manao ny didy folo za manao ny hataky ny tompo. Ahoana ny didy voalohany? Ahoana le didy voalohany? Aza manana. Dia ahoana hoy Jesosy hoe rainay zay any an-danitra. Raha ny lalàna mitaky hoe aza manana ray man-kafo izao ihany. Isika kosa mangataka amin'ny hoe dado rainay. Ary Jesosy niantso azy hoe aba. Any Tanzania ny fiantsoan'Andriamanitra dia baba mongo. Aty amintsika moa tsy misy miantso azy hoe dada zany fa ray no iantsoana azy. Izay no transformen Jesosy ilay toetsaina legalista be ao fa aoka ho dadanao angatahanao hoe hiaraka aminao dada rainay zay any an-danitra. Ahoana le didy faharoa? Aza manonona foana na aran'i Jehovah Andriamanitra ao. Dia ahoana nilazany Jesosy azy? Ho hamasinina ny anaranao. Tsy ny didy ny mampanao anao an'izany fa ny fitiavanao azy hanamasina ny anarany. Ahoana ny didy fahatelo? Mahatserova. Ahoana nilazany Jesosy azy hoe ho tonga ny fanjakanao. Tsy isaky ny sabata ihany fa amin'ny fotoana rehetra dia andron'Andriamanitra, fanjakan'Andriamanitra. Didy fahaefatra manaja mba ho maro andro sa hita soa. Dia ahoana ny vavaka atao izy Jesosy? Hataoany ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Didy fahadimy aza mamon'olona. Dia ny hataka fahaefatra dia manao hoe omeo anay anio zay hanina sahaza ho anay. Satria ny famonoan'olona tsy fanomezana azy hanina koa. Misy hanina ihany eo dia leo ariana. Misy le tantarany Lazarosy le mpanan-karena rampanana. Araky ny tantara nataon'i Jesosy iny ny fanoharana iny, Lazarosy napetraka amin'ny vavahady mba hanatena hoe hisombotsombony amin'ny latabatra omena azy. Ila moa sombotsombony zany?
tamin'izany tsy nampiasa serviette de table fa mofo ihany na mafana tanana dia natsipy amin'ny alika kely fa ny andra-panana hohaniny azy tsy misy lasa tany amin'ny mahandro fangatahana dia omeo anay an'io zay hanina sahaza ho anay. Dito fahenina aza mijangajanga ny hataka fahadimy dia ny hoe mamela ny helokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay. Dito fahafito sy dito fahavalo, dito fahafito aza mangalatra, dito fahavalo aza manendrikendrika ny namanao, ny hataka ho Jesosy dia hoe aza mitondra anay amin'ny fankapanahy. Ary ny dito fahasivy sy fahafolo aza mitsiriritra, ny hataka fahafito farany dia hoe manafahanay amin'ny ratsy. Miova tanteraka zany le fisainana. Andriamanitra dia tsy jerena olay pitaky lalàna despotesy zay hoe ratsy manao any eo ataoko mahita faisa fa dada izy dia ny mino mitaraina hoe hiaraka aminao mety mandadindady ihany mety reraka ihany fa ampio arovy tahio aho mba ho afaka anaradianao. Zay rehetra zanak'Andriamanitra dia tarihiny fanan'Andriamanitra ka amin'ny fahafahana fitiavana no anarany ny antso ny tompony Jesosy hoe ianao manarahay. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra rainay noho ny fanomezanao anay an Jesosy zay manova ny fiainanay manontolo ka tsy manana iary na tahotra na misalasala ny aminao ny fitiavanao anay hiaradia aminao dia mampianaranay isan'andro ahafahanay manenina mibebaka amin'izay rehetra tsy mety natao zay anitsian'ny fanahy masina anay ary dia misaotra anao koa amin'ny fananganana anay amin'ny maty isan'andro mba ho velona ho fidirana ny voninahitra ao. Ny apetraka mampilatanao ny fanohizana ny fianarana rehetra zay ataonay amin'ny atelier amin'ity andro ity sy ny andro manaraka koa. Taova mahita fifaliana manana anao zay amin'ny fananana toky fa ianao efa nanasanay ho amin'ny fiainana mandrakizay nanasanay ho eto amin'ity fiainana ity koa. Misaotra Tompo. Amen.